fa ny zavatra misy dia misy misoratena tovoatango ry izy mirahalahy ny amin'ny hoe princesse taiza moa na tonga an'izany izany hoe rehefa tafiditra ao anatin'le loko volomboasary ve zany de misoratena tovoatango za tsy de mivaky loha loatra ry izy mirahalahy am'le hoe mitantana izy tsy haiko aloha zay prizity aloha tsy nahita hoe mitantana an'le filohan'ny filoha izy niditra tao an-dapa. Votre visite est une renaissance. Ça raffermit l'histoire et le lien fraternel, culturel entre la France et Madagascar est de nouveau réveillé. Et grâce à vous, on tourne vers une autre page, on tourne vers une nouvelle histoire entre Madagascar et la France bien réparée. Cette histoire, c'est aussi l'unité de votre nation et du peuple qui se joue. Et c'est une manière pour nous de vouloir retresser ce fil commun et vous dire avec beaucoup d'humilité et de respect que nous voulons avancer main dans la main, ensemble, en étant conscients de chacune de ces pages et en ayant la conviction que s'ouvre une nouvelle page. Ny horesantsika satria dia maromaro izy ireo no resantsika amin'izao fotoana izao zay miteraka resabe aloha ny fandalovan'ny filohan'ny filoha zay foana mifantatry ny vahoaka malagasy filohan'ny filoha mampita amin'ny feo aloha amin'ny vatana ao anaty valo teboka valo Laura Guinness tovavy mavitrika sady rajana zany Laura Guinness zany feo an'izany ao anatin'ny canal 342 kosa Ismail Abdala Lala tafiaraka eto izay tojony Rina Tahiry olona saina telo labe zao itona ny famakavakana amin'ny ity androny an'io ity valalanina ny rehetra indrindra moa tsika telo mirahalahy zay miresaka eto raha ho any aminay faritra manokana any amin'ny faritra Avaradrano valalanina indrindra fa ireo teraka andrina ireo tena taranaka mpanjaka zay tsy sanatra avy mivavaladiny lela hoe tsy manana taranaka izy ireo fa manana taranaka izy ireo ary mbola velona eo daholo ny taranany fa ny zavatra misy dia misy misoratena tovoatango ry izy mirahalahy ny amin'ny hoe princesse taiza moa na tonga an'izany izany hoe rehefa tafiditra ao anatin'le loko volomboasary ve zany de misoratena tovoatango za tsy de mivaky loha loatra ry izy mirahalahy am'le hoe mitantana izy tsy haiko aloha zay prizity aloha tsy nahita hoe mitantana an'le filohan'ny filoha izy niditra tao an-dapa. Ny zavatra misy nefa andrahoaninay any amin'ny faritra Avaradrano manokana no resana tany masina io ary manana ny tantara eto Madagascar zany Ambomanga sy Ambotra biby zany tamin'ny fotoan'androny tafiditra ao anatin'ireo tenombohitra 12 tamin'ny fotoan'androny tadiditsika tsara zany rahalamby zany nampianatra amin'ny Malagasy ninana enomby ary zay mbola hoantsika mandraka ankehitriny ohatrany musulmane am'izao fotoana izao ny valibabena no mena ny faritra Avaradrano de fonja mampalahelo fonja ny valibabena omen'ilay Rajoelina nirina ny faritra Avaradrano zay tanàna manamaizy azy manakasiny zany tanàna izany ary tao anatin'ireo tantara ireo sy ny resantsika ny resaka momba antsika tsy miresaka mombana fokisiny hoe inona fa hoe manazava fotsiny fa malagasy raha ihany fa samy manana fomba mampanaony zay mampiavaka amin'ny malagasy rehetra manerana an'ity Madagasikara ity fa malasa saina maneritreritra fotsiny ao anatin'ilay izy de hoe nodina mifafana teo amin'ny tantara izany taranak'ilay olona zany mbola eo de mitsangana izy ireo miteny hoe fa iza iny olona iny no samy soratena tovoatango mitantana an'ilay filoha tsy ilay mitantana ny olana fa le hoe mitondra sy mampafantatra raha ohatra ka ny tantara lovatsofina sy mipetraka anatin'ny tantara anatintsika ala-peritreretana no resantsika manana ny tantara ny zanaka indrindra fa nitaranaka zany ranavalina zany ranavalina fa telo anie zay natao sisy tany tany ivelany ary maty tany zany anie anisan'ny hoe taranaka imeriny ary taranaka andrina nanana na izy azy mbola misy taranany eto am'izao fotoana izao ary mijoro reo taranaka rehetrarehetra raha jerentsika zao ny any amin'ny faritra rehefa mijeritsika ny any amin'ny faritra misy taranaka mpanjaka tao de jereo
mitsangana daholo ny le hoe lonake ampanjake reny le taranany zay lovany am'izao fotoana izao ary tsy misy mahazo miopefy rehefa ireny no miteny sy rehefa ireny no manendry hoe ity zany ary reny tsy hanendry mihitsy satria izy mbola velona fa ny antsika eto de misy olona fotsiny sarisaritiny etsy hoe andao ianao fa izy tokony zany ampahafantarina ny rehetra satria gaga ny faritra avaradrano indrindrindrindra satria ny avaradrano zao ny akaiky indrindra eto nanana ny tantara zany atongony zany rehefa nanafika teto ny fahavalo ka misy donatsetroka eny atongona io le hoe tsy maty afy tsy maty eny atongona le setroka iny le mamatatra hoe misy fahavalo hiditra eto mierina misy tantara ny ty fireneny ty fa ny atsika eto dinganina le tantara lalovana fotsiny le tantara mamenatra le zavatra le atao mariny ianao fa hoe zaza taty aorina ny mpitondra am'izao fotoana izao tsy misy filoha eto ry izy mirahalahy fa mitondra misy eto marina fa hoe ao anatin'ilay firitaona nitondrany teto Madagasikara tsy mbola mahafantatra ve maninona zany tao anatin'ilay izy rehefa nandeha zao le teny amin'ny CCI noetina lay saina hitatsika tsara ngamba-niny dia misy le fampisehoana le mamalagasy zay isorana manokana ihany koa zay nataony teny amin'ny perpetro le mamalagasy atsika naseho hoe zany le tena mamalagasy anay sy le fomba mamalagasy anay fa izy nanary an'le mamalagasy azy de zay lasa dison'ny tantara izy eto amin'ny tany sy ny firenena inona zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao malahelo indrindraindrindra raha isika tsy lavitra be aza mifaritra varadrano zany malahelo ny taranaka imerina avy ny varadrano makasika ny satria nanaovana tsinotsinona ny tantara pirenena eto amintsika misy olo be ao mahafantatra ny tantara zay mbola raha makentsika nareo mirahalahy ny tena aiko sinoina fa efa teny misy olona mitondro rehefa tonga eo ambomangitsika eo ambomangarova misy olona tena mahafantatra ny tantara tena ohatra ny aina tam'zany fampanjaka zany makasika an'ireo lovatsofina sy ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao de valalanina ny vahiny hoe tena izany ny olona manana ny tantara n'le Madagasikara fa tsy atao ohatran'izao fotsiny hoe hoentina le olona de misoratena atao voatango le olona de miseho amin'ny fomba izay tsy mety ao anatin'izany io rovo io ane raha tadiditsika tsara ny teo amin'ny rovo io manakasina ny rovo io zay novaina rova Madagasikara amin'ny ankehitriny satria rova Manjakamiadana izy tamin'izany fotoana izany novainy ny antony de tsotra rehefa niditra teo vao miditra eo amin'ny vavahady be misy sarina voromahery be io manala kiraro tsy nahazo natao mihitsy zany hoe miditra ao de manao kiraro misy fomba isan-karazany ao fa rehefa novain'le olona lay fomba fijery sy ny tantara-pirenena hitatsika ngamba lay fanaovana inona moa lay fanaovana fampisehoana le ao anatin'io misy an'ilay colisier nanaovana efa niteraka resabe an'io efa nitenenina ny zosy zavatra tsy mampety an'io be de be nge reo taranakimerina teto no nitsangana hoe zosy zao no zavatra misy ao anatin'io be de be ny olona teto rehefa hoe may rova de misy tantara io hoe ny alavany amin'ny faritra antsinanana tany Tomasina ny lanjana n'ilay azo be le teo ampovoany raha tadiditsika tsy naverina intsony lay fomba ny fomba hita tao zany amin'ny ankehitriny de le fomba efa inona moa zany efa civilisé ve zany efa lasa moderna nefa le jereo tsara ho any ny tantaran'ny olona ny ivelany manakasiny io ary jereo tsara ny fomba fiainany zareo na ny fomba fitafy any ivelany zay mbola manana ny fomba fitafy neti-parazana itsika zany eto raha ao anatin'izay hoe hasina mamalagasy zay tokony apetraka tsika iny tany am-boalohany onina saina tahiry de efa diso aloha tao anatin'ny hira-pirenena efa mampalahelo ane zany le fiandriana-pirenena mihitsy nefa miongana tsika ane rehefa mipetraka teo anatin'ilay CCI teny Ivato ny sainam-pirenen'ilay Rajoelina ane ka ny fotsindray nitodika anakaty aminy mampalahelo ane eritreretintsika zany fa lay tantara mihitsy nefa fafana tsikelikely satria ny antony efa tsy malagasy itsony izy ary am'izao fotoana izao dia miteny ny olo-pirenena rehetra sy ireo taranaka manoloana an'iny hoe misy taranaka zay afaka mijoro eto mahafantatra amin'ny antsipiriany sy ny lalaka izorana ao anatin'ny tantarany rova Madagasikara io
fa tsy hoe olona nytenitrentenao tary de hitondra anazy fa tsy hoe valibabena faritra varadrano de fonja aiza re olona misy an'izany zay mbola tsy nisy tao anatin'ny firifiry taona teto Madagasikara zany isan'ny malahelo satria teraka varadrano ary mipetraka varadrano ny antony alelovako de tsotra lay tambo miveta ao anatin'lay izy rehefa nanangana ny izy resaka momban'ny efitra fitsarana nanerana Madagasikara fa ny teo ankilany tsy nasiany fonjy fa maninona ny tany amin'ny tany varadrano nanangana an'le fitsarana izy eo ambotra biby de nasiany fonja ihany koa eo akaikiny mampalahelo ny zavatra tianao resana ka ngatsy ampitsony ny fonja le natao le hoe misy fonja vavaongy any ameritsy atosika misy fonja vavao zay natao anie inona za famonona le hasin'lay tanàna ao anatin'izany no tena mampalahelo eto amintsika izay le resantsika foana hoe novereziny Rajoelina Andry nirina ny tantara-pirenena teto Madagasikara onona saina sy tahiry ao anatin'izay ataontsika hoe tontolon'ny tantara izay tsara ny mampatsiahy antsika fa tsy lay vatatrano amin'ny vatatrano hitany masontsika io no marova ny rova ihany koa fa ilay hasina ananany izany hoe ndraindray mijery lafy ny materialy fotsiny ihany lay mpitondra antsika de mieritreritra izy fa rehefa misy afoto-dravitra sagoavana mitsangana de hoe io natao hoe rova nefa tsisy asiny le izy ny asina ananan'io no mahatonga azy ho rova zay foana ny tsara tadidina satria ndraindray ohatra ny miteniteny foana lay mpitondra antsika ao anatin'ity raharaha teniteny foana mihitsika araky le teny teo hoe manala kiraro ange miditra eo hoe no ilay asina ananan'lay toerana misy manome asina foana io zay no maharova azy fa am'izao tsisy manome asina fa miongana ny asiny fa vatatrano de io no indraindraina fa hoe anavita zavatritsika olona saina ny miaraba tsika rehetra manaraka ny fandarana de onany fandeny amty maraina ity makasika an'izay zavanisy teny amin'ny laoty teny zay ho amin'ny omaly eo zay resaka hoe misoratena ao anatina hoe princesse taiza princesse izy ny nametraka azy princesse aviaiza princesse tamin'ny fomba hoina fa raha ny fikaroana hita aloha de ny olombofidy aloha zany olona izany mpanolotsaina munisipaly niaraka tamin'ny volomboasary tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo mpanolotsaina munisipaly ary princesse ihany koa anatin'izay zany eo anatrihan'ny toejavanisy teny amin'ny rova teny izay misany lalatsaina manaitra sy manahirana ihany koa anatin'ny izay dinidinika sy resadresaka zay de raha iresaka ny tantara ihany tsika de ny frantsay no nanjanaka any Madagascar zay anankiray de ny ilay filoha frantsay rehefa niakadapa zany raha zay ny azo ilazana azy de eo tsika malagasy mazava ary mahitsy ao anatin'izay ny amin'ny hoe lay filoha frantsay ny frantsay zay nanjanaka niakatra nylay lapa izay endriky ny fiandrianany firenena malagasy ary rehefa niakadapa de noraisina princesse eo zany de hitatsika amin'izany raha eritrereto hoe raha raisitsika raha navalina fahatelo moa zany mpanjaka voatonina teo zay hoe lasa voatery ny ala teto an-tanindrazany mihitsy noho izay toejavanisy tamin'ny fanjanahantany sy ny fiazana azy zay de eritrereto hoe raha tamin'izany fotoana zany no hoe reny ty tanindrazany reny raha raisiko ary tsy andeha lavitra tsika fa tamin'ny fafito ambe efapolo fotsiny re olona namony ainy ny taranaka reny no hoe mahafantatra hoe ny frantsay no isan'ny tomponantoka tamin'ny raha fito ambe efapolo de ireny ihany no aveo le frantsay miakatra eny amin'ilay lapa de raisin'lay eo le réflexion netitsika teo ny amin'ny hoe taranaka izy avaizany ma princesse azy fa raha toa reo raha raisina ary eo mihitsy lay tsy mampametra-panontania anatin'izy izy raha raisina reo princesse tokoa avy amin'ny taranaka zao de ohatrany ahoana ny tsikala-petraretra ny fotom-pisainany zany eritreretina hoe princesse manana ny maizy azy manana ny fomba fijeriny ary zany ny tokony hosarotiny sy sarom-piaro indrindra amin'ny tantara de ity le filohananjanaka nanao an'izao sy zao any dadabe anay sy ny bebe anay de tonga eto amin'le lapa zay isan'ny manana ny maizy azy amin'ny tantara de io fa raisiko tanana ary tena
fandraisana tena hoe tena mamy ane zany raha zay ny azo ilazana azy ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany hoe lay eo de efa mipetraka mihitsy lay hoe princesse taiza sy ahoana satria raha princesse raha mpanjaka raha olona manana ny maizy azy amin'ny resaka fiandrianana sy fahalalana ny tantara sy ny fandovana andreo razamben'ny tany aloha tsy tokony ohatran'izany mihitsy ny kisary mipetraka ny amin'ny hoe reny fandraisana tanana ary tsy fandraisana tanana ara-dalàna sy amin'ny maha hoe resaka hoe filoham-pirenena ty na ataoko ary hoe tsy frantsay iny fa rehefa filoham-pirenena de ohatra reny mihitsy ve ny fandraisana an'ilay olona zany indrindra moa vao maika moa izy ty zany filoha frantsay miakadapa eny amin'ilay lapa manana ny maizy azy de toy ireny miaraka amina tsikitsiky sy ny hafaliana ohatrany hoe tsisy tantara taloha ohatrany hoe tsisy tantara ratsy teo aloha ka zay indrindra ao anatin'ilay izy lay tsy firarahina sy fanaovana tsinitsinina n'ilay tantara mihitsy ao anatin'izay lay tantara eo ihany mety tsy aisy tsy voafevy fa lay fanimbazimbana mihitsy na farafakelyny fotsiny raha ny azo antoka isika 5 mianadahy ireto misy fianakaviana mba mety nisy dadabe sy bebe tany aloha tany namony ainy vokatry ny tamin'ny fanjanahantany na naratra na nitondra takaitra sy ny sisa de malahelo ny tena ao anatin'izany amin'ny hoe de io lay filoha an'ilay firenena anjanaka tonga de voatao an'izao sy zao hafa le aty amin'ny resaka hoe repoblika sy ny Andry Rajoelina iny tsy hidirantsika fa lay tantara sy lay asina maizy azy lay fizin'ilay firenena mihitsy no voazimbazimba tanteraka ao anatin'izao ny resantsika teo no tamin'ny resaka fanamboarana ny Rova sy ny Colisée sy ny sisa efa niteraka resabe zao zany de voaososy treny atapindoha treny Paladie lay fizin'ilay Malagasy ary io am'tianatsika n'izay resaka izay de tsy hisy firenena androso tsy hisy firenena azo antenana androso raha tsy mametraka ny maizy azy an'izay ny aviny sy ny maizy azy an'ilay firenena izay jerentsika ny firenena sinoa jerentsika ny firenena maro samihafa ireo mandroso izy ary ny kolotsainy sy ny tantarany azy de zava-dehibe lahara-pamehana ary ajaina sy toaviny reo taranaka faramandimby ampitaina tsakany sy andavany fa ny antsika moa zany izy ty lasa ovaina lay tantara ovaina eo ihany fa ovaina sy mahitsy ary mandratra be ilay fiteny vetavetaina ao anatin'izay disona lay tantara ary ososena lay maizy azan'ilay Malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka tsy mahagaga ilay Madagascar raha amin'izao toerana izao tsy mbola miresaka toe-karena sika tsy miresaka politika sika tsy miresaka sosialim-bahoaka fa ilay tantara ilay kolotsaina Malagasy ny Malagasy voatselitsika no nanao an'ilay taom-baovao Malagasy zay navilim-bolo sy na tonga ny tena moa zany hoe efa miamazo laka miampetraka ilay Malagasy Malagasy voaja raha ny hita tamin'ny olom-pirenena tao anatin'izay satria de raha raisitsika ny tena mikanja Barea fa nisy ihany koa ny tamin'ny toerana maro teto Madagascar nanamarika an'izay hoe taom-baovao Malagasy zay nanandratra ny maizy azy ny Malagasy fa tsy ampiray volana teo arina de toy ireny no zava-misy asa manao ahoana manongo tena zay ny azo ilazana azy ireo taranak'andriana ireo mpandala ny fomba Malagasy ireo mpandala sy mpahay ny tantara tamin'ny alalan'ireny lova-tsofina sy ny fikarohana maro samihafa ireny mahita an'ireny toe-javanisy ireny eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay asa manao ahoana inona no mety hotoyan'ity raharaha ity satria zany Malagasy zany ny olona tena mpandalany zany ny olona tena mpanajany zany de sarotiny ao anatin'izay maizy azy sy ny fiziny izay ary tsy manaiky amin'izay fanovana sy fandisoana ny tantara izay tantara mitoy ity raha ity resaka fanimbazimbana ny kolotsaina sy ny maizy azy an'ilay Malagasy fanadisoana tantara tsy fanomezana hasina ireo nipoirana tao anatin'izay rehetra izay
irosiantsika rehefa avy eo amin'ny fandraisana ny antso atarby sy ny SMS raha ny fantariany koa miomakomana reo any vakina karahatrany amin'ny fampitamba avao ry Andry Nirina ao anatin'izay tsy Rajoelina fa Andry Nirina ilay kifidany resako ampita vaovao izy rehefa avy eo fa i Andry Nirina Rajoelina moa no nyresantsika hatrany ampiandohana tany izay resaka kolotsaina sy ny tantara izay no satarantsika ny fandarana tamin'ity anio ity ny ho avy tsika amin'ny resaka COI, ny resaka nosy malagasy, ny resaka fivanianany Andry Rajoelina tao amin'ny TV5 Monde tao anatin'izay ny andro ny omaly zay ny resahany makasika ny resaka fahantrana sy ny maro samihafa rehefa avy eo ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 032 12 888 19 no afatsika maneho hevitra amin'ny alalan'ny SMS sy ny fidirana mivantana amin'ny fotoana mahamety azy ao anatin'izay rehetra izay. Ya, resaka makasika izay tontolon'ny kolotsaina izay ihany tsika satria anisany mahaizy azy ny firenena zay foana moa zany ny verimberina rehefa miresaka isika hoe kolotsaina fa amin'izao ange ohatry ny resahana fotsiny sisa ilay hoe mahaizy azy ny firenena fa rehefa maheno antsika ny olona ny ivelany ihany dia sarina miseho an-tsaina tonga dia hoe olona mpanao kolokolo ny zava-misy any Madagascar ny tontolon'ny fahantranany zava-misy any ohatrany hoe zany tonga dia tonga ao an-tsainao nisy fotoana dia tamin'ny firenena tamin'ireny tontolony bola kitra tamin'ny taona 2012 sy 2014 reny ohatrany hoe rehefa mitsangana ny sainam-pirenena malagasy dia nisy mahazo miseho an-tsain'ny olona fa amin'izao ny zavatra miseho any an-tsain'ny olona any raha ny ivelany Madagasikara zany iverenantsika ny lafin'ny kolotsaina ampifandraisitsika amin'izay satria zay aloha no isan'ny mibahana ao anatin'ity resaka ity rehefa miresaka tsika hoe kolotsaina dia tontolon'ny fihizina ho iny fitenena maizy azy ilay firenena iray mihitsy anefany ilay toerana izay manana ny asiny ilay manana ny maizy azy ilay toerana no indraindraina sy nipetrahan'ny atao hoe mpanjaka tamin'izany fotoana tonga ny mpanany bohatra amin'izao fotoana izao izay nentina teny mihitsy izy ireo ary nanome alalana sy nitondra azy ireo mihitsy ny mpitondra raha ny zava-nisy aloha nandritra ny fandalovany ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron izay filohan'ny filoha tonga teto Madagascar ao anatin'izay zavatra zay ao anatin'izay tontolon'ny fiakarany an'izay raha ny resaka atao hoe princesse teo ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza zany no nifidy azy na tonga anazy princesse iza no nifidy azy dia efa nahazo alalana tamin'izy izy efa ny fampierana ve efa nisy tenin'ny famarafarana ve tao anatin'izay resak'izay mialohan'ny nitondrana azy teny sa hoe fanapaha-kevitra samyreny sa ihany koa hoe no izy miaraka amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zay olom-boafidy miaraka amin'ny mpitondra dia autorisé ho azy ilay fakanesana eny. Ny tantaran'ny firenena malagasy dia manana ny tantarany ary manana ny tantarany avokoa ny firenena rehetra na iza eto ambonin'ny tany dia misy izany hoe tantaram-pirenena izany. Ny olona tsy mahay ny tantaran'ny fireneny dia tsy tokony hipetraka eo amin'izay toerana izay ary olona tsy limpandrosoana izany fa io tantaran'ny firenena io farafaratsy mba nisy olona nakana tsoakevitra rehefa tsy naharaka ianao na mbola tsy teraka ianao tamin'izany dia mba maky ianao mpanolo-tsaina avy amin'ilay faritra izay misy an'ilay izy mba tsy ho very ilay sotoavina misy an'ilay faritra misy an'ilay toerana izay anaovana ny zavatra toy izao. Mazavany raha eto amintsika anie raha ohatra fotsiny lay mitondra an'ilay tantarany ohatra fotsiny na raintsika Koto Davita na nazava ny resaka mombany hoe izao le tena kolotsaina amin'ny malagasy sy ilay nitondrana anazy satria saripady loatra ho an'ny malagasy zany hoe miakatra eny ny rovan'ny Manjakandriny zany Manjakamiadana lasany Manjakandriny ndraitsika tena saripady de saripady zany ary mbola saripady noho izany reo rova rehetrarehetra zay misy eto amintsika satria jereo tsara ho sy farito tsara fa rehefa tonga anie mbola mitazona zany kolotsaina zany zao ny any Ambomanga misy olona efa tena avanana amin'izany tena mitondra an'izany amin'ireo olona zay tonga eny dia mamatatra
vao miditra tokonany ianao de mandra-patonga any am'izay aleanao rehetrarehetra sy mandra-pivoanao afa-po ianao satria zay le tantara onona saina. Ny ao anatin'izay isan'ny fanamarena voaray amin'ny SMS ato tsy any amin'ilay resaka ny amin'ny hoe fa ny vazava hoe zany tokony tsy miakadapa tsy any le izy tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'izay fa lay tsika mirona kokoa aty amin'ilay hoe resaka princesse ity ao anatin'izay ny amin'ny princesse taiza zay no fanazavana andrasana am'izao princesse vieza sy princesse amin'ny taranaka manao ahoana sy manao ahoana satria raha ny ango-baovao tanterahana aloha de maro am'ireo taranaka andrina no tohina ao anatin'izay misoratena izay sy nylay endrika fanadisona ny resaka tsy firarahina nylay fizina teo fa tsy any amin'ilay hoe tsy tokony akadapa ve zany vaza tsy any lay izy tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsara ny mahay tantara ilaina ny tsy manova ny tantara ilaina fehezina ny tantara ho ampitaina amin'ireo taranaka mandimby ilaina ajaina ny sotoavina ilaina ankatoavina ny sotoavina sy ny maha izy azy ny malagasy ary ilaina lalaina ilay kolotsaina maha malagasy izay ny oetintsika anakatonana ny lohevitra iray iny satria maromaro raha ny zavatra tiako resahana amin'ny ety anio ity ao anatin'izao fandarana de ahoana ny fandehany zao fa iazo kely amin'ny lalam-pirenena fafitra iny aloha sika andalo amin'ny Ambatolampy sy ny Ambomandroso ary mipakatra ny vakana karatrany ampitany vaovao zava-misy ao amin'ny faritra vakana karatrao i Nandritran'Ny kifida moa zany no alalan'ny be sy ny maro azy asa raha efa vonombonao i kifida ao anatin'izay fidirana mivantana fampitam-baovao izay de hiditra atao anatin'ny fandarana de ahoana ny fandehany mialohany irosotsika amin'ny toe-javatra misy miarabanao miaraba ihany koa ny Lauratina sy mapitany teo de miaraba ny olona saina sy tahiry ao amin'ny lafiny teknika rehetra ao amin'ny vatana avy aty amin'ny atirabe ny fandarana de ahoana ny fandehany amin'izao marainy zao Andry randeha miarto no mpanao gazety ny Koto VFM dia toerana resaka pasika aloha zany no resahantsika voalohany satria voalavo vitana zay pasika zay ny tanàna atirabe rehefa pasika no resahana de anisany tena mampalaza zany hoe tanàna atirabe izany tampitaona 524 ity de azo lazaina fa de tena maresaka ihany izay pasika natirabe zay raha oharina tamin'ny taondasa satria misy teny zay zao hoe be ny olona teny amin'ny gata azo lazaina hoe resaka ihany fa de tovy tamin'ny taondasa raha izay resaka pasika izay no jerena satria tsikaritra ihany nandritra ny fanadadiana zay nataonay mpanao gazety teny an-dalambe rehetra teny fa sahirana tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana zao indrindra fa eo amin'ny lafiny hoe eto manana andeha ampifalifaliana reo ankizy ka reo hoe zay manana n'izay eto manana izay tena nankalaza n'izay pasika izay zany amin'ny akapobeany raha teo amin'ny lafa filaminana sy ny fandriampahalemana nandritra izay taona fankalazana ny fety mipasika teto atirabe izay de azo lazaina ihany hoe nilamina amin'ny akapobeany de misy ny loza mpifamovoizana tsy misy ihany koa naratra nandritra ny fety na ny vokatra ny fahamamona diso tafahoatra na ohatroatra zany fa de nilamina amin'ny akapobeany da ny tatitra azo avy eo anivo ny CHRR eto vakina karatra izay anisan'ireo mandray ireo marary nandritra n'izay fankalazana ny fety mipasika izay fa anisan'ny tena tsikatra nandritra ny fankalazana ny fety mipasika teto atirabe de ny fahamaroan'ireo mpivarotra tsisy ihany koa ny lalana teriteriteraka iny amin'ny terme iny sy ny taty amin'ny tanàny mijara rehetrarehetra iny tapitra namidy avokoa ny arabe rehetrarehetra aiza ho aiza ny tompony andraikitra eo anivon'ny commune ambony vohitra atirabe angamba ny mahakasika an'ireny mino fa de idiram-bola tanteraka tokoa ny kitapo-bolan'ny commune mahakasika an'ireny fivarotana be da be reny raha ty resaka fotsiny sika anisany mampalazana atirabe rehefa resaka pasika de be da be ireo olona tonga ty atoerana tamin'ity taona ty nefa de anisany hoe somary tsy de marefaka izay asa na ny lalam-pirenena zay anisany tena ahitana fasimbana tanteraka amin'izao fotoana izao ary mbola tsy nasy fanamboarana ihany koa zany rehetrarehetra zany no mety mampiemika an'ireo vahiny
izay tonga eto amin'ny tendvohitry ny Patrickrajoelina. Anisan'ny resahana tao anatin'izay tasika ihany koa ny fahampiany toeram-pivoahana satria dia sahirana tanteraka ihany koa ireo olona rehetrarehetra izay nandeha teny amin'ny gara izay miveran'izay fety izay ao ny toeram-pivoahana izay tsy ampy tanteraka ho an'ny Antsirabe nefa dia betsaka tanteraka ireny olona reny izay niatrika an'izay fety izay. Anisan'ny resahantsika manaraka ny mahakasika ny fahasimban'ny sy ny fahadiovan'ny izay anisan'ny tena mampikaikaiky ny vahoaka an'Antsirabe raha izany resaka lalana izany raha tsy teny any route nationale efa voaresaka teo fa ny eto Tananan'ny anisan'ny tena hoe mampidala ny vahoaka an'Antsirabe raha iny lalana vao miditra ny vato fotsy iny fotsiny izao ny resahantsika fa ela ihany ny ministerina ny fanajariana ny asa vaventy no nilaza fa amboarina nefa ankehitriny mbola tsy nisy ihany izay fanamboarana izay. Oera ny tompon'andraikitra moa izany mibedabe nefa dia miaina ao anatin'ny fahasimban-dalana tanteraka ny tendvohitry ny Patrickrajoelina. Izay ihany koa no mety antony tsy nahatonga ny vahiny maro be tonga taty toerana satria raha isa taona tena betsaka izany hoe vahiny tonga eto Tananan'Antsirabe izany raha da nefatra taloha nanaovana ny route nationale zao efa ho adiny 5, ho adiny 4, ho adiny 7 miankina amin'ny ireo mpitatitra sy ny fahasimban'ny fiara eny an-dalambe rehetrarehetra eny. Izay no mahakasika ny fahadiovana sy ny fahasimban-dalana eto Antsirabe fa andao resahana kely ihany koa no mahakasika an'ireo fanorenana ara-dalàna na ny construction illicite manodidina an'izay ihany koa ny hoe fivarotana an-dalambe. Tena maro be ireo construction illicite na ny fanorenana tsy ara-dalàna raha tsy teny fotsiny tsika mahakasika an'ireo iny Amazoarivo, Andranomaimbo, misy ihany koa raha ny antsinan'ny Biara dia mamefy mihitsy naniny sisin-dalana iny aiza ho aiza ny tompon'andraikitra manoloana an'ireny. Anisan'izany ihany koa ny eny amin'ny bolodrome eny amin'ny Zovenavatsy fotsy eny asa na dia mahazo alalana amin'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny Tananan'Antsirabe mihitsy ireo izay manangana an'izany foto-drafitr'asa izany hivarotana moa mazava ho azy be. Manaita ny tompon'andraikitra manoloana ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny eo ihany koa ny mpivarotra amoron-dalana izay tena anisany manahirana amin'ny lafiny fifamoivoizana eto Antsirabe na dia eo ary ny fisiany ireo cyclopousse maro be izay tena hoe eto Antsirabe anisany efa betsaka ihany koa izay cyclopousse izay manaraka azy eo ihany koa ny mpivarotra amoron-dalana izay tena betsaka raha tsy tenitsika amin'ny faritra Andranomaimbo Ambonena iny dia tena feno izay hoe mpivarotra amoron-dalana izay aiza ho aiza ny fandraisan'ny tompon'andraikitra nyandraikiny manoloana an'ireny mpivarotra amoron-dalana ireny. Dia izay no azo resahana ho an'ny Antsirabe ny mahakasika ny vaovao taty farany herinandro ity dia averina any aminareo fadarana dia ao anaty fandehana. Angastrana Andry Randre Merso tao anatin'izay fampitam-baovao avy any Antsirabe izay tsy toy ny tany aloha ny fankalazana ny fetin'ny Pasika raha ny nambarany teo raha tsy ny lalana manjaka ny fanorenana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna etsy roa mikorotana ny tanàna zany Antsirabe zany isan'ny mahafinaritra mihitsy ny tany aloha tany amin'ny firindrana sy ny fahalalan'ny lalana sy ny manodidina an'izay fa ankehitriny izay zany no zavatra misy any arak'izay nambarany Adre i Andry Randre Merso izay mihevina zay ny Kolo TV FM manontolo arany ao anatin'izay ny azo ambara ngamba asa tokony atao an'ireny sy ia manaraka rehefa anjaran'ny Madagascar dia mba afaka indray aloha mpivarotra amoron-dalana dia mba vita indray aloha ny lalana ry zareo an'ny vakina karatra ao anatin'izay ankasitrahana i Andry Randre Merso fa anaraka vetivety any Andry Rajoelina indray isika aloha vetivety ao anatin'izao